Fanazavana, Fanazavana, Ny zava-miafina momba ny franc-maçon sy Illuminati. Ny nouvel ordre mondial nalamina vaovao maneran-tany. Ny anaram-biby izay ankofan'ny olona rehetra sy ny marika 666. Zava-miafina ao anatin'ny fivavahana izay ahafantaranao ny tena marina. Ny momba ny boky Enoka sy ireo anjery-nidina teto tany ka nanambady ny zanakavaviny olona araka ny hita ao amin'ny Genesisy 4:9. Andarana arainao eto amin'ny TNTV isaky ny zoma maraina amin'ny 9h, ny sabotsy maraina amin'ny 9h ary ny alahady maraina amin'ny 9h30. Tompona andraikitra fikambanana mpiara-mikatsika ny fahamarinana sy ny fiainana mananrakizay. Dia ampifalena amin'ity ora ity no androsoana ho tokantranonao amin'ny alalan'ity fahita lavitra jerenao ity izahay avy eto anivo ny fikambanana mpiara-mikatsika ny fahamarinana sy ny fiainana mandrakizay no manohy hatrany an'izao fanazavana zava-miafina izao. Miarabanao izahay ary manonona ny fahasoavana sy ny fiadanana ho anao sy ny ankonanao. Itasy anambana anao mandrakarivany ilay namorona zao tontolo zao anao zay iadananao ary izany indrindra no antony mahatonga anay mitondra n'ity fanazavana ity mba ahatonga antsika iaina amin'ny fahamarinana tanteraka satria fiadanana ho an'ireo olo-marina izay ankasitrahan'ny avo indrindra. Voasoratra ao amin'ny teniny hoe ny masony mitsinjo ny marina, ny sofiny miain'ny fitarainany, tsy angozozo mandrakizay ny tongotry ny olo-marina ka ny anentananay anao zay mijery an'ity fandaharana ity dia ny ainatsika amin'ny fahamarinana na eo amin'ny fitondran-tena na eo amin'ny fivavahana na eo anivo ny fiarahamonina indrindra amin'ny ara-panahy izay atongavana ny fiainana mandrakizay dia tena ilainy ianao ao anatin'ny fahamarinana tanteraka satria izany no natonga ny mpamonjy ny teny hoe katsao aloha ny fanjakany sy ny fahamarinany dia ho fanampiny ny zavatra rehetra. Manoloana zany fahamarinana asaina iainatsika izany indrindra no mahatonga anay mbola manazava an'izao zava-miafina izao ka androany dia fanohizana ny porofo izay efa noentina teto izay nanazavanay ny fomba na ny sorana ny anaran'ny avo indrindra sy ny fomba tsy nampidirana an'izany ao anatin'ny baiboly fampiasa eran'izao tontolo zao intsony ka rehefa mamaky an'io baiboly ampiasaitsika io isika dia tsy mahita ny anaran'ny avo indrindra sy ny anaran'ny zanak'ondry izay hita tao amin'ny soratanan'ny mpaminany sy hita tao amin'ny soratanan'ny apôstôly tany ampiandohana fa tsy hita ao anatin'ny baiboly fampiasa eran'izao tontolo zao intsony izany anaran'ny avo indrindra izany. Ity apotranay eto amin'ny écran ity ny anaran'ny avo indrindra izay marianay hatrany fa ity boky ity de ry zareo avy eo anivon'ny librairie Masindapoly ao amin'ny finoana romanina zany ry zareo no namoaka n'ity boky ity mitondra ny lohateny hoe ny tantara famonjena amin'ny testameta taloha atao amin'ny pejy 300 dia io ataony ao anaty cadre io ny anaran'ilay namorona zao tontolo zao ny fanoratana anazy na ny taretsoratra nanoratana azy tany ampiandohana tao amin'ny boky ny mpaminany no hitatsika eo ary manazava mihitsy zareo eo ambany hoe ny anarany ave aseo amin'ny taretsoratra hebreo ireo apotra amintsika ireo manamafy mifanampina fanazavana izy eto amin'ny akavy eto hoe io no nandehanany zanak'Israely io ihany koa no nitenenany Mosesy sy Arona tao amin'ny Farao tena amin'ny teny hebreo io anarana io. Tsy hitatsika ao anatin'ny baiboly fa piasa eran'izao tontolo zao intsony io anarana io fa nosoloandry zareo mpandika baiboly moderna an'ireo anarana diso sy anara-tsampy isan-karazan'ireo ny anaran'ny avo indrindra sy ny anaran'ny zanak'ondry ao anatin'ireo baiboly dikateny moderna na ao anatin'ireo baiboly dikateny voadika amin'ny dikateny tirinena maro samihafa ireo. Izany anaran'ny avo indrindra sy anaran'ny zanak'ondry izany anefa no fahamarinana voalohany tokony ho averina izay mamerina ny fahamarinana ary raha-mpitondra fivavahana ianao no mijery an'ity fandaharana ity dia tokony anana zavatra be ho lazaina amin'ny mpino sy ny mpivavaka ao aminao ianao
manoloana n'izao zavatra hoentina izao satria pirofo maro be mitoaka amin'ny tenda avokoa no apotranay eto amin'ity fanazavana ity ka isika mpitondra fivavahana izay natao ampafantatra ny fahamarinana sy anala ny olona tsy aina amin'ny fahadosoana ary natao hitarika ny olona ho any amin'ny fiainana mandrakizay de manana didy isika ny ampafantatra ny mpivavaka anyity anaran'ny avindrindra ity satria io no anarana hitehirizana ny olona ho any amin'ny fiainana mandrakizay araky ny teny voasoratra ao amin'ny jaona toko 7 izay anisan'ny teny tao anatin'ny vavaka izay nataon'ny mpamonjy raha nangataka ho an'ireo apôstôly izy ny alohan'ny amatsiana anazy teo amin'ny azo fijaliana dia nanambara an'izao teny izao ny mpamonjy ato amin'ny jaona toko 7 andin'ny faha 1 sy ny faha 12 manao hoe tehirizy izy ireo amin'ilay anaranao izay nomenao ahy eo amin'ny andin'ny faha 12 izy de manambara hoe raha mbola teo amin'ireo aho dia nitahiry azy ireo tamin'ilay anaranao ka tsy navelako isy overy izy ireo na dia iray aza afa-tsy ilay zanaky ny fahaverezana zany hoe ny mpamonjy de nitahiry an'ireo mpianany tamin'io anaran'ny avindrindra io ary mbola nivavaka ihany koa izy hoe tehirizy ireo amin'ilay anaranao izay nomenao ahy raha vakina ny apokalipsy toko fa 14 eo amin'ny andininy voalohany dia izao ny teny hitatsika eo hoe ary hitako ny zanak'ondry sy ny mpanaradia azy nitsangana teo any tendrombohitra ziona nisy 4 lasiraetsy izy ireo ary samy manana ny anara zanak'ondry sy ny anarany rainy misoratra eo amin'ny andriny avy izy ireo eto amin'ity apokalipsy toko fa 14 andininy voalohany ity dia manamafy amintsika fa ny anarana izay hita teo amin'ny andriny ireo nanaradiany zanak'ondry dia ny anarany avindrindra sy ny anarany zanak'ondry mbola manamafy aniko ny apokalipsy toko fa 12 eo amin'ny andininy fa 4 rehefa mitanisa ny zavatra hita ao amin'ilay Jerosalema vaovao sy ny anarana hita eo amin'ny andriny olona zay nanompo any avindrindra de voalaza eo amin'ny andininy fa 4 eo amin'io apokalipsy toko fa 12 io zao ny teny voasoratra hoe ahita ny tavany ireo mpanompony ary ny anarany dia ho eo amin'ny andriny ny anaran'ny avindrindra dia ho eo amin'ny andriny zay olona ho any amin'ny fiainana mandrakizay ry havana izay mijery anyity fandaharana ity fantanina no apetrako amintsika izay mijery an'ity fandaharana ity sady tena mivavaka sy mitady ny fahamarinana fantanina no apetrako amintsika manao hoe efa misoratra eo amin'ny andrinao ve io anaran'ilay namorona zao tontolo zao io fa io no anarana nomena ny olona ety ambonin'ny tany ho antsoina sy ho ampiasaina rehefa mivavaka ho an'izay rehetra mitady famonjena ka natonga ny apôstôly teny ao amin'ny asan'ny apôstôly toko fa 4 de ny faha 12 manao hoe ary tsy misy famonjena any amin'ny hafa fa tsy misy anarana hafa nomena ny olona zahoana famonjena ety ambanin'ny masoandro nizanizy ianao mitady famonjena nizanizy ianao teo any amin'ny fiainana mandrakizay na jiosy na jentilisa de tsy misy hafa ny mpamonjy azy rehetra ary tsy misy anarana hafa ihany koa nomena ho antsoiny zay rehetra mitady famonjena afa-tsy io anaran'ny avindrindra izay noentiny zanany sy nampafantariny ny zanaky ny avindrindra n'izay rehetra nanaradia anazy ny mpamonjy de nampafantatra n'io anarana io tamin'ny vahoaka zay nanatona azy izany no mahatonga atsika mahita teny voasoratra ao amin'ny jaona toko fa 17 andininy fa 9 manao hoe nasehoko tamin'ireo olona zay nomena ho ahy avy tamin'izao tontolo zao ny anaranao nasehon'ny mpamonjy tamin'ireo olona izay nanantona azy avy amin'izao tontolo zao ny anaran'ny avo indrindra de manambara izy eo amin'ny andininy fa 9 hoe efa nampafantariko ny olona ny anaranao ary mbola ampafantariko ihany izahay eto anivo ny fikambanana mpiara-mikatsika ny fahamarinana sy ny fiainana mandrakizay ry havana dia tsy sanaty akory hoe manozongozona anao hitsingidina amin'ny fivavahana na hoe manao zay tsy hivavahanao tsy izay no tanjonay raha misy mieritreritra an'izany de diso fandray ny zavatra hoentinay izy fa ny tanjonay de ny atonga atsika ampiasa n'io anaran'ny avindrindra io satria tsy misy anarana akoatran'io
azahoantsika famonjena, tsy ny ampialanao amin'ny fivavahana na ny ampemitra anao amin'ny finoana, fa ny ampiditra anao ao amin'ny fahamarinana tanteraka, satria raha samy andohalika sy hivavaka sy andany fotoana ao anatin'ny fivavahana ihany ve tsy alao tena mifototra amin'ny fahamarinana sy tena miantso sy manonona an'io anarana io. Ary manambarany ny teny voasoratra amin'ny apokalipsy 4:7 manao hoe miankohofa eo amin'ny laonany izay nanao lanitra sy ny tany sy ny ranomasina ary loharano, fa tonga ny andro fitsarany. Zany hoe ny tokony iankohofanao sy andolianao raha mivavaka ianao dia ny anaran'ilay nanao lanitra sy ny tany sy ny ranomasina ary ny loharano. Everinay fa tsy ho fadisoanay mihitsiny na eo anivon'ny fanjakana malagasy sy ny lalàna izay apetrany, na eo anivon'ny fanjakan'ny avondrindra izay nomany no an'izay hoany. Everinay fa tsy ho fadisoanay mihitsiny ny mampafantatra amintsika izany zava-dehibe izany, satria aminay raha misy tena hoe zavatra lehibe amin'izao fahavelomana izao dia ny olona iray manana antoka fa ho any amin'ny fiainana mandrakizay. Izany aminay no zavatra lehibe indrindra, ny anananao antoka fa ho any amin'ny fiainana mandrakizay ianao, ho velona mandrakizay ao aorinan' zao tontolo iainantsika izao. Ka rehefa tonga ny mpamonjy hitondra fanavaozana sy hitondra tsika ho ao amin'ilay lanitra sy tany vaovao dia ho velona mandrakizay isika. Raha tsy ao anatin'ny fahamarinana nefa ianao amin'izao fahavelomanao zao dia tsy ho any amin'izany fahavelomana mandrakizay zany ao amin'ilay paradisan'ny avondrindra, fa ho any amin'ny farihy mirehatra afo sy ny solofara ny olona izay voafitaka sy ny olona izay tsy nahafantatra ny fahamarinana. Ny olona ho any amin'ny fiainana mandrakizay dia mahafantatra ilay namorona n'izao tontolo zao sy ilay zanany izay nirahany teto ambonin'ny tany. Izany no antony mahatonga ny teny voasoratra amin'ny Jaona 7:7 manao hoe ary izao no fiainana mandrakizay, dia ny mahafantatra anao ilay mpamorona tokana sady marina sy ilay mpamonjy izay nirahanao. Izay no atao hoe fiainana mandrakizay ho antsika, ny fahafantarantsika ilay namorona n'izao tontolo zao sy ny fahafantarantsika ny zanak'ondry. Raha te ho tafiditra any amin'ny fiainana mandrakizay ianao dia ny anarany irery ihany no anarana asainy andoliatsika sy antsoitsika raha mitady an'izany fiainana mandrakizay izany ianao. Mametraka fanontaniana ary isika manao hoe diso ve zany ny baiboly raha araky ny hevitray atao anivon'ny fikambanana, sa tsy tokony ho ampiasaina ny baiboly? Tsy hany velively ny zavatra resahanay sy fotom-pampianaranay. Tsy diso ny teny voasoratra ao amin'ny baiboly izay mitaona antsika hibebaka, mitaona antsika hiala amin'ny ratsy fanao, mitaona antsika hivavaka, mitaona antsika hiova fo, mitaona antsika ino ilay namorona zao tontolo zao, mitaona antsika ho tia namana, mitaona antsika hanaja ray aman-dreny, mitaona antsika hanaja ny firaisan-kina sy ny fihavanana. Tsy diso ny baiboly, fa ny anaran'ilay namorona zao tontolo zao sy ny anaran'ny zanak'ondry no tsy nampidiry ny mpandika teny moderna ho ao anatin'ny baiboly izay nadikany. Ny atao hoe mpandika teny moderna resahako eto dia ireo nandika baiboly ho amin'ny dikateny pirenena maro samihafa. Ireo no atao hoe dikateny moderna sy mpandika teny moderna raha miresaka an'izay aho. Fa ny mpandika teny tranainy na ny dikateny original dia ny mpaminany sy ny horonam-boky nosorata amin'ny mpaminany. Izany no original sy dikateny fahiny izay nampiasainy ny fiangonan'ny apôstôly sy nampiasainy ny zanak'Israely, dia ilay baiboly soratanana hebreo izany. Ka ny baiboly ampiasaitsika dia tsy hoe diso akory, fa ny anarana izay antoko ny fiainana mandrakizay sy antoko ny famonjena no tsy io anarana ao anaty baiboly io.
de tanteraka ilay faminaniana ao amin'ny apokalipsy toko fahavalo andeny fahafolo sy ny faraky amby folo zay efa novakiko teto fa averiko vakina amintsika amin'ny baiboly dikateny DM namakiko azy io aseho amin'ny écran io no zavatra voasoratra ao amin'ny dikateny DM izao ny voasoratra eo hoe nitsokatra eo mipetra ilay anjely fahatelo de nisy kintana anankiray lehibe mirehatra toy ny fanilo nilatsaka avy tany an-danitra ary nianjera tamin'ny apahatelon'ireo onsy tamin'ireo loharano ny anaralay kintana dia atao hoe poizy mangidy ka tonga mangidy sady voapoizina ny apahatelon'ny rano rehetra ary maro ny olona manto no ny fisotroana rano voapoizina ny poizy mangidy tafiditra ao anatin'ny loharano sy ny renirano no nahafatin'ny olona ary anjely mahery anankiray ity poizy mangidy ity ka ny anarana mihitsiny io poizy mangidy io ny loharano sy ny renirano izay lazaina eto de ny fivavahana sy ny baiboly io no ivelomantsika akatsika sakafo-panahy akatsika fampianarana isan-karazana iveloman'ny fanahintsika fa misy anarana poizy mangidy ao anatin'io loharano sy ny renirano io ary maro ny olona no maty satria nisotro an'ilay loharano nisy poizina ny anarana tafiditra ao anatin'ny baiboly ampiasaitsika no anaran'ilay kintana mirehatra toy ny fanilo saingy poizy mangidy io anarana io zay no azazavaina androany raha mpitso indray tohizako ny fanazavana mbola manam-porofo ny fahatanteran'ny faminaniana mahakasika ny tsy ahitana ny anaran'ny avo-indrindra sy narazanak'ondro ao anatin'ny baiboly voadika midika teny pirenena maro ny fanazavana raha-petso zany hoe mbola mitohy hatrany ny fanaporofoina ireo voalazan'ny faminaniana rehetra satria tsisy ho tanteraka ny voalazan'ny faminaniana ka rapitso amin'ny anora maraina eto amin'ity fahitalavitra ity aza misaraka amin'izao fahitalavitra izao mandrapitafa tompoko Fanazavana zava-miafina ny zava-miafina momba ny franc-maçon sy illuminati ny nouvel ordre mondial nalamina vaovao maneran-tany ny anaram-biby izay ankofan'ny olona rehetra sy ny marika 666 zava-miafina ao anatin'ny fivavahana izay ahafantaranao ny tena marina ny momba ny boky enoka sy ireo anjelinidina teto tany ka nanambady ny zanakavavin'ny olona araky ny hita ao amin'ny Genesisy toko 4 andarana arainao eto amin'ny TNTV isaky ny zoma maraina amin'ny anora ny sabotsy maraina amin'ny anora ary ny alady maraina amin'ny anora sy 30 minitra tompona andraikitra fikambanana mpiara-mikatsika ny fahamarinana sy ny fiainana manandrakizay